faly manatitra ny arabanareo anatokantrano an'izay ny tenako a dia manasanareo anaraka nyty fandaranty hatramin'ny farany tamin'ny alady lasa teo tsika dia nanaraka ny lalohan'ny vehivavy satria anjo vehivavy moa tamin'ny alady lasa teo a dia lalohan'ny vehivavy fotsiny natoteny ankianjamaketeny ary omentsika sehatra mihitsy vehivavy a satria ireny ny taponofonosana dia anaraka an'izay laloha teny ankianjamake izay tsika zay neonany saomasanjo sy sabotsina mena indrisy moa fa tsy tonga zareo saomasanjo dia anaraka ny laloha zay neonany FTVL tsika vao amin'ny lalamaty a sy ry zareo besarety hita moa fa dia tena tsy natohatra ny zareo besarety ry zareo lalamaty a dia anaraka an'izay laloha zay ary aloha tsika tamin'ny alalan'ny isa mavesatra enina amin'ny valopolo no ohatra no nanamotsana ny ekipan'ny SCB Besarety ny ekipan'ny FTVL nandritra ny lalao fiantsiana tafiditra amin'ny andron'ny valo marsa izay nitotosaina ny alahady teo teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka nandritra ny lalao dia saika nampisehoandry ny irina sy ny namany ny fahaiza miaraka amin'ny fanaterana baolina enti-tanana ny ekipan'ny FTVL izay mbola hita fa tsy dia mbola manana ny letan'ny filalaovana baolina lavalava loatra tsy maintsy nampijoro ireo mpilalao sangany izahay nandritra iny lalao fiantsiana iny hiditra amin'ny andro farany mantsy ny fiadina ireo tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja lavalava eo amin'ny sikajy vehivavy amin'ny herinandro ambony io ko iny lalao iny ny fanomanana tsara indrindra ho anay ny kapitenin'ny ekipan'ny SCB Besarety ny Rina matanjaka ary efa vokotra kefa ireo mpilalao ny fanandrina taminay izay koa mbola zazakely sy vao mianatra mamindra eo amin'ny fiangaliana ny taranja lavalava tsy atao makivy ny vokatra fa lesona avokoa ireny ahafahana manatsara ny amin'ny hoavy araka ny fanazavany ny mpanazatra ny FTVL rahery tsy tanteraka ny fionana teo amin'ny RCS Soavy Masoandro sy ny ekipa ny Sablam tsy tonga niatrika ny lalao ny ekipa ny Soavy Masoandro raha nanaraka ny lalao iny ary tsika zao koa sika dia nanaraka ny lalao zay neonany 3FB sy AFTM lalao anisan'ny andrasany maro moa izy ity zay tena nahitana enjy daholo dia tena tsara dia tsara tokoa satria efa manana izy tokoa ny vehivavy eto Madagasikara anaraka an'izay lalao neonany 3FB sy AFTM zay aloha tsika
teo amin'ny lalao faharoa kosa tena nampitsangany toetra ny mpijery tonga marobe ny feonan'ny FTM Manjakaray sy ny ekipa ny 3FB. Resiny Dakar tamin'ny isa 1:27 teto ny ekipa ny tompon-dakan'i Madagasikara farany. Efa tany amin'ny minitra farany vao nahita fandresena tamin'ny alalan'ny baolina noenti-tanana ary ponina sy ny namany manoloana ny ekipa ny Sofia. Ery lehibe ho anay ny fandresena ny ekipa manana ny toerana eto Madagasikara toy ny ekipa ny 3FB. Tsapanay fa manana herijika ny androbaka ny anaram-boninahitra izahay tamin'ity taona ity raha mitoy ny fahaiza miaraka tahaka ireny tandroany ireny hoy ny fanazavany ny mpilalao an'ny FTM ponina izay anisan'ny mpilalao mendrika tamin'iny fiaonan'iny. Salida! Ba't karalala na? Anisan'ny nanamarika ny andron'ny alahady iny ny fisian'ny fiaonan'ny teo amin'ireo katita kely izay nampiseho ny talentany eo amin'ny fiangaliana ny taranja lavalava. Ny fahitako anazy zany dia tsara be ilay izy, tsy faty antoka izay milalao ao anatiny dia manentana antsika vehivavy rehetrarehetra mba hanao rugby. Ny tanjoko amin'ny rugby dia ho lasa mpilalao rugby malaza eto Madagasikara. Manentana antsika vehivavy izany mba tsy halao anatin'ny baolina rugby satria ahitana tombontsoa ilay izy. Mahafinaritra ilay rugby sady fialamboly tsara ilay izy no misy tanjona kendry anao anatiny. Vonina iaina mba lasa ho reharehan'i Madagasikara rehetrarehetra. Ho lasa lavitra eo amin'ny tontolo rugby mba handimbihan'ireo zokony teo aloha. Manambahiny zay moa ny fandarana Dona Be anio tsy zakory zany fa i bozy izay demi-demelean'ny zareo 3FB. Nasaiko manokana mihitsy izy ty satsia hitako izy manana ny hoaviny ao anatin'ny tontolon'ny rugby dia an'izay an'izay vahiditsika izay ritsika. Tonga soa bozy eto amin'ny fandarana Dona Be i bozy moa tsy izy viny amintsika mpanao rugby fa izay demi-demelean'ny zareo 3FB vehivavy. Nanasako anazy manokana tonga teto satria izy hitako anisan'ny mailaka koa maro ny ianareo tena an-kianja makity eny no hita fa nisongadina tamin'ny alady lasa teo fa i bozy alohany natao vainy eto amin'ny fandarana Dona Be dia antanitsika bozy inona ny tena naresika bozy zany hoe ilovitra ao anatin'ilay tontolon'ny rugby. Faly miarabantsika eto amin'ny fandarana Dona Be ny tenako dia miarabantsika rehetra mpanaraka any an-tokantrano. Voalohan-teniko moa zany dia vao kely mihitsy dia efa nitian'ilay kilalao. Mahafinaritra ilay milalao azy satria sokasoka kely izy dia mety tsara amiko ilay izy dia izay no tonga mba hilalao an'ilay izy. Dia inona no safidian'ny bozy hoe any amin'ny 3FB eny andeha hilalao? Satria 3FB zany mba hitako hoe zoera mba songadana ihany dia izay no natonga nitsofoka tany. Inona zany ny tanjon'ny bozy no mampatonga ny bozy hoe hanao rugby? Mba misy tanjona ve sa hoe hanao baolina fotsiny hoe hanao baolina rugby fotsiny sa mba manana ny tanjona hoe ianao? Tanjona moa zany dia misy ny tanjona. Raha sitrapon'Andriamanitra moa zany dia nirina mba ho lasa zany ekipam-pirenena izany ny tanjona efa any aoriana any. Tenkely avy any amin'ny bozy ary mpanaraka ny fandarana Dona Be satria mbola manambahiny koa moa tsika dia zareo vao mitefa anaty azo
dia tiankely farany avy any am-bozy dia apero miveloma bozy amin'ny mpankafy an'ity fandaran-taona be ty. Tegna kely zany atsika mpankafy dia aza misaraka mihitsy manaraka an'le fandarana taona be ty fa mahafinaritra be le fandarana dia manao veloma atsika rehetra any an-tokantrano moa zany ny tenako. Satria zareo anaty azy dia tonga eto koa satria zareo dia andeha hiazo any zany la réunion zany ka manana matsa karakara iny zareo dia tonga eto aminay ny président ny TFA na anaty azo dia an'izay vahintsika zay koa tsika aloha. Tonga soa président eto amin'ny fandaran-taona be manana zavatra olazaina mpankafy ny fandaran-taona be ngamba nareo TFA matoa nareo tonga mivahiny eto aminay tantaro ampijeritsika ino zay etsika ataonareo TFA zay. Dia faly miaraba ny taona be zany ny tenako ary faly miaraba ny tsirairay avy mijery ny tokantrano mijery ny taona be. Ny antony atongavako eto zany dia ampafantatra ony be sy ny maro sy ny tontolo amin'ny rugby fa ny anaty azy zany dia voasa anao an'ny lalao ao la réunion ROI izay lalao iraisam-pirenena iadina tompon-daka ny Océan Indien ka ny alahady zao zany zay dia nanao karakara lalao rugby ary tena olona fileovana tena misongadina mihitsy ny nalainay mba tonga le mpankafy azo tena anjarany tsirairay avy dia manasa atsika rehetra mpankafy na tsy mpankafy satria dia karazana tolo-tanana ho anay le fikarakarana ataonay io alahady ahafahanay mandeha mandrato an'ilay lalao rugby any la réunion ka dia manasa atsika rehetra zany na mpankafy rugby na tsy mpankafy rugby fa dia tolo-tanana no ilainay mba ahafahanay manatanteraka an'izay sady voninahim-pirenena no arovana amin'io fa tsy voninahitry TFA. Sozabetsaka président ny fanontaniana manaraka président efa lina ngamba mijery ny fandaran-taona be izy aby zany matsa karakaranareo zay matsa samy goavana be zany satria raha ny henoko dia samy joueur sangany ananivon-quartier sy misy boaty amo izy ty izy aby zany le baolina andeha amin'ny alahady ho avy zao reo hoe dia mbola demi-finale le izy dia mbola misy ny finale dia izy aby ary le baolina président matataro ampijeritsika. Le izy zany nozaraina 2 journées dia premier journée zany amin'io lahady io dia io zany demi-finale anakefatra ary tena fileovana tena misongadina ty amin'ny élite 1 ty daholo no nasainay ny amin'ny premier match zao amin'io lahady io dia idona ny 3/5 sy ny FTBA dia ao aorianan'izay manarakaran'izay ny 3/FAI fandona amin'ny USA CAD fotsy dia ny fantelo manarakaraka an'izay ny TFMA na Flesy boakely manohatra anao ifandona amin'ny Besarety dia ny mamarana anazy zany ny amin'ny telo ny Knaps Sport ifandona amin'ny FTM Manjakaray. Inoko fa tena lalao miady ary tena andrasan'ny olona daholo reo satria tao anaty fivoriana efa ela mihitsy zay no nikaondo nitady an'ireo fileovana asainay midony ireo. Soja président ny anay tao fandaran-taona be dia manaiky mavesatra anareo zay satria tolo-tana ny tena ataontsika amin'ny TFA ty tongava maro ny fidiranao ena kianja makia be ray zany dia efa nisy mametanana any TFA ianao dia tongava mijery an'izany baolina zany amin'ny lahady satria mba samba aneo amin'ny tantarana an'izany TFA zany zany hoe ndeha azo an'izany anao lalao any amin'ny nosy rahavavy zany dia tongava maro fa ahita lalao nareo sady lalao tsisy lalao hoe moramora fa lalao tena irinareo daholo le baolina dia tongava mba mamety olo-tanana ny TFA satria namantsika ireo mba raha mba misy zavatra azo anampy anazy dia manampy. Président tenanao farany mpankafy an'ity fandaran-taona be ty. Misaotra betsaka ny MBS sy ny fandarana taona be aloha napetrano ahafahanay miserasera mampafantatra ny olona ny zavatra tanjona tiana ho tratrarina amin'io faninanana zay karakarainay io dia manainga atsika rehetra mpankafy na tsy mpankafy ozy ahako
satria tolo-tanana mba hoentinay a miatrika ny lalao any La Réunion no antony mahatonga anay manao ny fikarakarana io matsa manomboka lahady io zany mbola première journée fa ny deuxième journée zany a mbola mivoaka manaraka eo ny calendrier fa ny première journée zany a amin'ny lahady ho avy zao de misaotra betsaka atsika zany nanatrika an'izao donandresaka tato aty Dona Be zao de mbola manentana atsika mba ho tonga any amin'ny Kianjamaki amin'ny lahady ho avy zao misaotra betsaka veloma tompoko. Raha ho tapitra an'izay ty fandarana ity a dia maro nareo ireo mangataka kopa-tanana amiko dia kopa-tanana ho an'ny kristiano izay avy any Ambatolampy Vato a dia ny fiangonana ekara Isotry a izay nangataka an'izany kopa-tanana izany dia ry zareo tamin'ny 67 le madama le mivarotra teny Isotry iny le nangataka kopa-tanana dia kopa-tanana ho anareo tamin'ny 67 eo a dia ametsaka ny veloma manjam-pena izay ny tenako a aza misaraka ny BBS télévision veloma indrindra tompoko lahy mankatsitsaka tompoko vavy veloma tompoko.